ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao a ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo a. Amen. Ihany vavaksika. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay, mbola anatin'ny fifalian'ny andro fiakarany izahay no manatona anao ankehitriny. Deranao zay a mankalaza anao no ny herinao, fa ny herinao no nampiakaranao an'i Jesosy any an-danitra eo ankavananao. 40 andro taorianany nanangananao azy tamin'ny maty, ny deranao zay mankalaza anao zany noho izany hery lehibe sy mihoapapana izany. Ade misaotra anao zay ny amin'ny anaovanao an'i Jesosy ho tompony tompo a sy mpanjakany mpanjaka. Dia manatitra ho anao zay Jesosy a ny voninahitra sahazanao, ary ianao zay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, tena hoe mangataka aminao zay hanjaka sy hanana fahefana ao am-pon'ny tsirairay. Misaotra ny amin'ny iraka goavana sy masina aniranao anay, dia ny ovavolombelonao e. Mankasitraka mpamonjy eo, ta io ny teny a zay horenesina, mba hoe teny a ahafantaranay zay andrasanao aminay, ary defa miandrandra sady ny fanamasiny izahay ampahery anay amin'ny fanatanterahana zany asa fijoroana ny vavolombelona zany, mba ho fakalazana ny voninahitra ao zany a. So vavako zao dia ataony amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ao amin'ny asan'ny apôstôly, asa toko voalohany andiny voalohany, asa toko voalohany a ny andiny voalohany a no akantsika afatra. Anio ry havana tsogaga isika mary an'izany satria texta famaky io amin'ny andro fiakarana, mbola andro vitsivitsy aorian'ny fankalazana ny andro fiakaransika zao. Asa toko voalohany andininy voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Teofilo, lay boky voalohany dia nisoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fampietreretana voalohany, ny fahamarinana voalohany dia momba ny Teofilo. Zay anoratany Lioka, bokin'ny asan'ny apôstôly eto. Efa nanoratany ihany koa ny filazantsara araka ny Lioka. Dia ao amin'ny Lioka toko voalohany andiny fahatelo dia o Lioka, ny anaran'i Jesosy, sitrako koa rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny andohany, ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany ry Teofilo tsara indrindra. Atsony Lioka hoe Teofilo tsara indrindra i Teofilo. Ny fampietreretana voalohany, fahamarinana voalohany, zaraina amintsika zay irahan'ny tompo ho vavolombelona ry havana, dia ny hoe mahaiza manaja zay tokony ho hajaina. Mahaiza manaja zay tokony ho hajaina. Rehefa miteny Lioka, atao amin'ny Lioka 2:3 hoe ry Teofilo tsara indrindra, tsy dia fantatra momba an'ity Teofilo ity, fa le fiteny hoe tsara indrindra dia teny ampiasaina amin'ny olona manam-boninahitra, teny ampiasaina
amin'ny olona manakajy. Azo iverina zany fa hoe olona manamboninahitra ty Teofily ty. Ary efa jerena le avana ny bokin'ny asan'ny apôstôly, de ny apôstôly Paoly ao amin'ny toko fa 4:7 andiny 7 de miresaka any Félix, miresaka any Félix mpanapaka gouverneur izy zany, de miteny izy eo amin'ny asa 24:3 hoe mpanapaka tsara indrindra o, gouverneur Romana no atsony Paoly, mpanapaka tsara indrindra o. De ao amin'ny asa 4:5 miresaka ny Festo izy, mpanapaka anankiray ihany koa zay nandimby any Félix, de miteny izy hoe tsy very saina aho ry Festosy tsara indrindra, gouverneur, mpanapaka Romana, mpanjana tany. Ry havanao, ndeha isika mba hoe amin'ny mahavavolombelon'ny kristiantsika, ndeha isika mba hianatra anazy ireo zay tokony hajaina. Tsy fahalemena zany, au contraire mila hery zany, mila fatanjahantsaina zany. Ary misaotra an'Andriamanitra isika ankalaza ny Pentecosta afaka andro vitsa. Ny apôstôly Paoly eo amin'ny Timoty 2:1-7 de efa miteny mazava hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana fahonoana tena. Drany anao mijery gouverneur sasany de hoe sarotra ny anaja azy, fa ianao mahavolo-vavolombelona te manazy, ary ny fanamasina ry havanao no mampahery atsika hanaja sy rehetra tokony hajaina, hanometsika fahonoana tena, andrina zay mety hoe fahatezerana na fahasorana. Zay ny fahamarinana voalohany ameny tompo atsika amin'izao andro an'izao. Ary tsy hoe hanaja ny manakaja ihany, fa ifanaja isika mpianatra Kristy. Ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 12:10 de milaza mazava hoe mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Zay no fahamarinana voalohany momba ny fanajana, fifanajana sy ny fifanomezam-boninahitra. Fahamarinana faharoa verina amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:1 isika. Ny anaran'i Jesosy, ry Teofilo, lay boky voalohany de nisoratako ny am'izay nataon'i Jesosy sy nampianarina. Lay boky voalohany dia nisoratako. Le boky voalohany io arak'izay fanlazaina teo de hoe ny filazantsaran'ny Lioka. Ndege averintsika vakena ny 7, Lioka toko voalohany 7 sy 4 ny anaran'i Jesosy. Miresaka amin'ny Teofily zany Lioka hoe maro efa nanoratra boky momba an'i Jesosy, fa za koa mba te hanoratra toy izy amin'ny 7 sy 4, dia sitra kokoa rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'iny andohany, ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany, ry Teofilo tsara indrindra, mba hafantaranao tsara fa mafiorina ny teny zay nampianarina anao, mba hafantaranao tsara fa mafiorina ny teny zay nampianarina anao.
manafatra any Teofilo lioka zay vao nandray an Jesosy, zay vao niova fo. Tiako fantatrao ozy izy fa ny teny zay nampianarina anao dia mafiorona. Ry havana malalo amin'ny tompo a, fantatrao ve fa ny teny zay nampianarina anao de mafiorona. Ny apôstôly Paoly a de efa nanazava, efa niteny hoe ny finoana de avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Fantatrao ve ry havana fa ny tenin'ny Kristy zay anorenanao finoanao de teny mafiorona, anika mafiorona ny finoanao. Mafiorona ve ny finoanao satria fantatrao fa mafiorona ny tenin'ny Kristy zay nampianarina anao. Ty Teofily ty ry havana de arak'izany anarany zany a de jentilisa izy, fa jentilisa niova fo. De akoatran'izay teny efa nampianarina ny Teofilo, mbola aposihan'ny lioka izy a andalina ny finoana hitombo amin'ny fahalalana ny soratra masina. Ary zay nolazaina eto hoe sitrako kokoa rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'iny andohany, ny anoratra izany aminao araka ny filaharany. Sitrako koa rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'iny andohany, après avoir tout recherché exactement depuis les origines. Ry havana, fantatrao amin'ny antsipiriany ve soratra masina? Fantatrao exactement ve soratra masina? Sa fantatrao amin'ny ankapobeny? Ry havana, fahafantarana ny soratra masina amin'ny ankapobeny de tena hoe mety ampidi-doza anao. Satria nahoana? Am'izao vanim-potoana, am'izao vaninandro iainantsika zao, am'izao 2021 zao, de fa maro ny mpampianatra sandoka, maro mpaminano sandoka zay fa lasa eto am'izao tontolo zao, lasa eto amin'ity tanitsika ity, ary tena hoe mampianatra fampianaran-diso. Ry havana, milaza mampianatra filazantsara izy, fa rehefa fantatro amin'ny ankapobeny ny filazantsara, mihaino azy ianao de toa ohatran'ny filazantsara ny toriana, toa manana loko na endriky ny filazantsara ny zavatra toriana, nefa tena hoe fampianaran'ny demonia tsotr'izao. Ary maro ry havana ny olona iverina hoe efa antom-panazy no hoe voafitany zava-dehibe. Ary zay no fampetreretana faharoa eto hoe io teny zay anorenantsika ny finoantsika io ny teny Kristy dia mafiorona. Enaro amin'ny antsipiriany io de tsisy fampianaran-diso, tsisy fampianaran'ny demonia hisosoka ao amin'ny finoanao. Verina amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny voalohany isika ry havana, andinika ny fahamarinana fahatelo. Ny anaran'i Jesosy, ry Teofilo, lay boky voalohany de nisoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny azafady, dia nisoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny. Ny filazantsara zany
dia mikasika izay nataony Jesosy sy nampianariny. Mety efa renao ry havana le fanamarina hoe ny tena dika teny akaikin'ny Grika dia hoe tsy hoe ny amin'izay nataony Jesosy sy nampianariny, fa hoe ny amin'izay ny atombohan'i Jesosy hatao sy ampianariny. Ny amin'izay ny atombohan'i Jesosy hatao sy ampianariny. Ina moa dikan'izany? Ny boky voalohany dia ny filazantsara araka-ndrioka dia mitantara fiainan'i Jesosy ry havana, dia izay natombony. Ny boky faharoa, bokin'ny Asan'ny Apôstôly, dia mitantara indray ny fiainan'ny fiangonana voalohany izay nampianariny sy natao. Ny boky faharoa dia manohy boky voalohany. Ny boky faharoa dia milaza ny asa nataon'ny fiangonana raha niakatra ao any an-danitra Jesosy, fa na dia niakatra ao any an-danitra aza Jesosy dia niara-niasa tamin'ny fiangonana voalohany ihany, fa tsy hoe nahafoy azy na nanadino azy, satria niara-niasa tamin'ny alalan'ny fanamasina. Dia eto ry havantsika ela mandiny teny, fiangonantsika ve dia fiangonana manohy izay ny tombohan'i Jesosy nampianarina sy natao. Fiangonantsika ve dia manohy izay ny atombohan'i Jesosy hatao sy ampianarina. Inona ny atombohany hatao sy nampianarina? Jerentsika ny boky voalohany, jerentsika Lioka 4:4, 4:4, inaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto a Jerosalema. Toko 4:4 izay mamarana ny filazantsarana araka ny Lioka, efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ry havana eto no midinika, mifandinika, mpianatra, mampatsiahy ny voninahitiny, votoatin'ny fampianarana sy votoatin'ny zavatra nataony, dia hoy izy hoe torio ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra. Fa zany nampianaran'i Jesosy, fibebahana, zany no nataony antso ho amin'ny fibebahana mba hahazona famelan-keloka. Mila mivavaka amin'ny fiangonana rehetra, tsy akanavaka isika ry havana, mba tena hoe ho fiangonana mpitory ny fibebahana, mba azahoana famelan-keloka, fa tsy ho fiangonana variana amin'ny mirakla sy ny teny tsy fantatra sy ny fombafomba tahak'izao hoe tsy zany lara-pamena taon'i Jesosy ry havana, fa fibebahana, antso amin'ny fibebahana mba azahoana famelan-keloka, fa tsisy olona hamonjy azy any an-danitra ka hoe tsy voavela heloka zany. Ary faharoa, fampieritreretana ho antsika eto ry havana, dia ny hoe zavy ianao ve efa manana zany fiainam-pibebahana zany, efa manana zany fiainam-pibebahana izany. Amen. Vavakisika. Sotranao zahay ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny fitiavanao anay, tsy mitsahatra ny mampianatra anay ianao rehefa nanangana anay ho zanaka. Misaotrany amin'ny nampahafantaranao anay ny anaran'i Jesosy Kristy, dia ilay anarana tokana azahoana famonjena ety ambany lanitra meo anay ny vavolombelona izany. Ary dia araky ny afatry Lioka tamin'ny Teofilo, voleo aminay ny etaeta sy ny fitiavana soratra masina hitombonay
amin'ny fahalalananao ray zanaka fanahy masinao. Ary dia tena mbola ankatahanay aminao koa amin'izao fotoana zao. Meo anay zany fiainam-pibebahana zany, zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.